Lafa mavaova tanteraka kosa indray javitsy amin'ireo mpampiasa fara no mitaraina noho ny aratsy ny kalitaon'ny essence sy ny gasoil na ihany koa ireny solika vidina eny anivon'ny mpamonjara solika ireny. Raha voalazan'izy ireo moa dia misy amin'izy ireny no mitapoka petrôle misy fiantraikany ratsy amin'ny fiara izay ampiasain'ny sasasasany amin'ny mpanjifa izany araka ny fanazavana. Misy ireo mpampiasa fiara no menomenona tatoato mikasika ny kalitaon'ny lasanty sy ny gasoil izay voalaza fa manimba fiara ary mety ampidi-doza mihitsy. Kalitaon'ny solika zany azonareo misy manapoka petrôle izay no tena zavatra misy. Raty misy le tomobile gasoil zao zany ny raty satria le gasoil zany tapohan'zareo solitany izy raha hoe gasoil 10 litre zao dia mety 10 litre da solitany. Tena marina mihitsy zany fa tsy hoe nay mila moa ny essence fa tena mipopoteraka ny lalana ny tomobile. Tsy ny mpanjifa rehetra nefa no sendra izany. Ankoatra ny fahasimbany fiara izay mety ateraka izay lasantsy mitapoka izay dia manimba ny tontolo ny fandrarahana solika amin'ny ankapobeny izany na dia tsy fantatra mazava tsara hoe taiza hoaiza no nisy izay fanapohana izay. Raha ny hevitr'ireo mpanjinika dia noho ny fitadiavana tobony bebe kokoa no mahatonga izany osika samihafa izany noho ny elanelam-bidy misy eo amin'ny petrôle sy ny gasoil na ny lasantsy. Ary satria koa samihafa ny tany aba sy ny tamberibidy izay miatra amin'ny petrôle sy ny gasoil ary ny lasantsy dia miena noho izay osika izay ihany koa ny vola miditra ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana. Mila amafisina hatrany izany ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny solika. Anisan'ny fepetra efa noraisina raha ny fanamariana izay noentiny avy eo anivon'ny OMH na ny Office Malgache des Hydrocarbures ny fanovana omena ny lokon'ny petrôle mba hanamora kokoa ny fanaraha-maso.